tahiny jesosy tsika rehetra zay kay mialatsiny maty tokoa ny micro teo tahiny tompo daholo tsika rehetrarehetra de fiadana tompony eo amintsika tsirairay avy a de mahereza daholo tsika tsirairay avy a tonga soa randroano avy miaraka aminay de teny aminao hoe tsika sendrasendraka olona tokavana rehetra fa tena misy raha ilaha ny tompo anao halleloia ary de faly zay mahitanao eto androany a maretatra amin'ny farany fa adin'ray sasany a ny rahantsika eto adin'ray sasany zay inoko fa tsy adin'ray sasany a zay ke vao nisy feo le izy mialatsiny fa tsisy feo izy teo fa misy feo izy zao halleloia zay halleloia tahiny tompotsika rehetrarehetra le maretatra amin'ny farany daholo a dia ny fiadanany tompo amintsika tsirairay avy matoky aho fa raha mivoaka eto anao de tsy taka nidiranao teto ny voanao eto androany fa ahery tokoa ane a ianao aheny jesosy ary tsika rehetrarehetra namelona zavatra eno andaloha tsika hivavaka mba metraka amin'ny fotoana ampirantan'andriamanitra tsika de aorian'izany tsika anonona tsodrano a mahafinaritra be halleloia de fampiaraba avy hatrany tahiny jesosy avy hatrany ary zoky tody a anao ny fitenenana Makasitraka pastera na amin'ny fitenena zoky-tody amin'ny groupe 7 finoana no mitondra ny vavaka fanomboana amin'izao fotoana izao. De rahabantsika rehetrarehetra zoky-tody a de misaotran'i Jesosy koa manatrika miaraka amintsika eto a tena angatahantsika mihitsy ny fanatrehan'i Jesosy a sy ny rotsahany fanainy masina ary ny fanadiovana avy amin'ny rany a isika rehetrarehetra amin'izay ota sy tsy mendrika nataontsika tsy mifanaraka ny sitrapony a hatramin'izay ka hatramin'izao. Eny Jesosy malala sotranao izahay fa tafavory eto indray tena hoe faly miaraka aminao satria izy zao fandarina izao mba ampitombo ny ara-pinoanay Jesosy malala. Manatrehanay ianao eto Jesosy miaraka amin'ny fanainao masina izay hanazavanay ka ampitoetra ao am-poninay sy ny fanahinay a ny teny masina izay ho toriana eto Jesosy. Misaotranao ihany koa izahay nomenao ny pastera izay hanao ny famelabelarana eto. Ianao Jesosy malala ny eno androtsaka koa ny fanahinao masina ao aminy ary ampiteno ny lelany ianao Jesosy. Sy ny fiaramanopy isan-karazany izay hanao ny fandaharana handrampoka izao dia ianao ny Jesosy no andresy eto. Ny asan'ny Satana sy ny asan'ny devoly Jesosy dia potipotehana amin'ny anaranao satria ianao ilay tompon'ny sabata Jesosy. Mpandresy foana ianao raha mangataka vavaka aminao izahay. Misaotra Jesosy io satria zava-dehibe izao fotoana iarahanay aminao izao. Famindrapo koa izao Jesosy ka misaotra anao izahay Jesosy. Ho an'ireo namanay izay mbola tsy tonga eto dia ianao Jesosy miomba azy sy hitahy azy satria izy ireo dia mangetaeta koa mba hiaino ary hanatrika izao fandarana izao. Era lasa ety ary voninahitra Jesosy dia ho averinay any aminao irery any a. Alleluia. Amen. Alleluia mankasitraka nenanao a zoky tody a tao anatin'izay vavaka mamipezana etinao zay a de Andriamanitra manake pasoavana mahavitianao de mitombo fahasoavana hatrany a areza foana amin'ny asan'ny tompo halleloia de tahiny Jesosy ary a andalohantsika izaratsodrano ary izaratsodrano ray tsara noho ny tsodrano amin'ny tendroany teo amin'ny bokin'i Ezekiela toko fa 6 lavalava andininy fa 9 ka hatramin'ny 12 lavaky mihitsy ny tsodranontsika androany de noteo amin'ny baibolinao mihitsy halleloia noteo mihitsy a ho tanteraka aminao ane izy ty Ezekiela toko fa 9 andininy fa 9 ka hatramin'ny 12 halleloia rehefa ohatrany efa nisy fotoana ny zarana n'izy ty tety any averiko farany a Ezekiela
fahaenina amby telopolo dia fahaenina hatramin'ny faharoambinifolo amin'ny anaran'i Jesosy vakiko vaky toy izao. Ko maminany amin'ny tanin'ny Israely ka lazao amin'ny teny vohitra sy ny avoana ary ny lohasan-drika sy ny lohasaha hoe zao no lazain'i Jehovah Tompo, indro tamin'ny fahasaro-piariko sy ny fahatezerako no nitenenako no nitondranareo latsa tamin'ny firenena. Dia zao no lazain'i Jehovah Tompo, zao fa nanangan-tanana nanao hoe ny firenena manodidina anareo no hitondra henatra. Fa ianareo kosa ary tendrombohitry ny Israely dia isan-drahaka sy ahavokatra ho an'ny Israely oloko. Fa efa tombotra ny hiaviany reny. Fa indro hitodika ho aminareo ka hanatrika anareo dia asaina sofafazana ianareo. Ary hamaro ny olona any aminareo dia ny taranak'Israely rehetrarehetra ary honenana ny tanàna ka ahorina indray nefa rava. Aleloia. Dia ampitombo ny olona sy ny biby fiompy any aminareo mitombo tsy teraka ireo, mitrahaki-ponina takany tamin'ny talohany aminareo ary anisy soanareo mihoatra noho ny tamin'ny andro anareo ka dia ho fantatrareo fa zany Jehovah. Eny, ampivoivoy olona eny aminareo dia ny Israely oloko dia anany anareo ary izy halasa anareo olovana ary tsy halany farazy intsony ianareo. Haleloia. Amen. Inona tsy moriavana no azavaina amin'izany fa dia izao hoe taloha ianao voalatsa, taloha ianao nitondra henatra, fa Jehovah androany miteny raha manangan-tanana dia miteny manao hoe ny firenena manodidina anao indray nitondra henatra. Dia izao indro hitodika aminareo izy ao ka hanatrika anareo dia asaina sy fafazana amin'izay ianareo. Raisiny Tsojano Sandola Koety Tiana Rakotoary Zaka France Yama Koety Razana Sylvie Koety Mersobe Anjana Arabie Saoudite Andra Clarisse Madagasikara to dia atao kaingana satria fa nisy be any aloha Rosso Elisabeth Madagasikara ko Daniela Belgique Ingrid Rodriguez Arabie Saoudite Nambiny Tsomakrina Koety ny ana mainso Italie fa efa ny Madagasikara tonga soa ny Madagasikara ny ana mainso telo mianaka tonga androany ny Madagasikara izy ireo bon séjour nareo tahiny tompo itody Noeline France iaina miariniana France kadaka milala France Bersava Koety Ingrid Rodriguez Arabie Saoudite artisan de Madagascar France Rantalina Marie Charline Madagasikara kadaka malala France Milala Andre Malala Allemagne artisan de Madagascar France Razana Sylvie Koety Asany Apostole Madagascar Erika Rak France Zana Monique Dubai Kekerandrena Solo Madagascar Anitra Clarisse Madagascar Mersobe Anjana Arabie Saoudite Angèle Pagès France Ingrid Rodriguez efa teneniko teo Ingrid Andrena Solo France Rantalina Marie Charline efa teneniko teo Angelina Diamant Chine Erika Rak France Marie Jo États-Unis Tous de Sos Madagascar Allemagne Daniela Belgique Hortensina Koety Sandola Koety Jesus Maresy Madagascar Yama Koety Marie Angela Dubai Someva France Thierry Berthelot bonsoir France Nambiny Tsomakrina France Bersava Koety Friza Zanamiadana efa sa tagena fotsiny Madagascar Tsira Boramela France Mamina Angélique Koety Mampionina France Marina Tiana Canada Soameva France Tiana Rakotoary Zaka France iza koa mbola tsy voateriko ny ana mainso efa teneniko teo ny Charline Tongasoa Rosemine France Mazaska Patici France Alléluia sotra hitody ho aminay kozy izy ny Tsodrano itoparitsika rehetra Alléluia mahafinaritra zany dia samy hitahin'Andriamanitra atao ilay isika tsirairay avy. Inona no azosika amezam-boninahitra an'Andriamanitra amin'ity androany ity ry havana? Inona ny azosika hijorona vavolombelona? Ny any hijoroko vavolombelona dia izao. Nisy fanapa-kevitra sika niraisina izay tamin'ny androany. Marina zany resaka taman'olona dia nisy fanapa-kevitra izay sika niraisina, fanapa-kevitra ngeza be misy zavatra resina fanapa-kevitra. Fa izao Andriamanitra mitantana antsika. Halleluia.
dia rehefa Andriamanitra mitantana antsika dia tsy ny fihevitry ny natao fa ny fiheviny ary hita fa tena nahasoa ilay izy dia misaotra n'Andriamanitra hoe soa ihany fa tsy nanapa-kevitra tamin'ilay zavatra fa aika tsy izay ny sitrapon'Andriamanitra rehefa tsy sitrapon'Andriamanitra dia tsy mahasoa dia naharovany. Faharoa manarakaraka an'izany androany nisy fivoriana tany amin'ny fianaran'ny zanakay mampino moa nanatrika tany dia rehefa avy tany izy dia nitantara tamiko fa tena mahita fity amin'ny mpampianatra ilay zanakay tena faly be mihitsy dia faly dia mifampiresaka izany izay mivady hoe tena hienjana izany fahitampity dia izy mantsy mampino hoe normal izany satria mahoana ireo zazo ireo iny eo ka tsy mivoaka ny trano tsy hametra tanany halleloia tsofina rano isa-maraina tsy mivoaka ny trano tsy mandingana ny tokony ambaravarany ireo raha tsy tsofina rariny raha mahita fity amin'ny olona rehetra dia izay izy koa faly anazy satria maty ianao izany rehefa vahiny ianao indrindra ty aminay ty ambanimbanivohitra ty dia matetika ny zava-mitranga tsy dia tena takaliny olona ny vazaha oatra azy ihany izany ny olona vahiny aty aminay fa tsy ohatry ny any toerana hafa fa nefa dia ny fahasoavan'Andriamanitra dia mahita fity foana ny zanantsika dia ho azo ny voninahitra tahian' Jesosy. Ho any France nambiny makirinina izay ka voateniko teo tsy maninona izany tsika maina izany halleloia izay ary no ela anjaranareo indray izao no mijoro vavolombelona inona indray ary no mba azonareo lazaina inona mba azonareo amezam-boninahitra n'Andriamanitra amin'ity androany ity manapa-tonga izany dia andao atolotra indray ty raha somary efa kalikalo fahiny izy ity somary efa kalikalo fahiny fa nefa atolotra mpitiavana be ho antsika hoe ity iray ity dia mino fa hiarahira amiko rehefa zokinjoky ny tanora zokiny rehetra hiarahira amiko amin'ity ity daholo Patricia Rary Malala tonga soa izy koa sondona efa teneniko teo tahian' Jesosy ndao ary minofinaritra daholo dia aoriana an'ity ity amaky ny témoignage-nareo dia aoriana azy antsika hidravirana amin'ny tenin'Andriamanitra izay hoentin-dranam-bavitsika raha nosoa Elisabeth amin'ity herinandro ty tsika dia miaraka amin'ny groupe 7 indray halleloia mifandrom-paray anjara mandritra ny herinandro dia aizitsika tanan'ireo indray ny groupe 7 ho tahian'ny tompany izy ireo tahian'ny tompo antsika minofinaritra daholo.
Halleloia, sotra an'Andriamanitra. Zany iry zany mbola tena tanaty fataon'rana kely mbola tenana mihitsy zany nanomboka an'izany izy zany ohatra ny tamin'izany somary efa nakasika fo kely ihany. Halleloia, zao izy tena mahakasika be. Halleloia, mba irary mihitsy zany hoe mba hitovy mihitsy ny fisainanao sy Jesosy, mba ny fanapakevitra ny fisainanao. Halleloia, ny hetsika ataony akasitrahanao, ny fandarany dia mety aminao. Halleloia. Andao ary tsika mamaky témoignage. Izy zany nanoatra voalohany hoy zokiny hitody hoe voninahitra n'Andriamanitra ihany fa nisy fahasoavana sy fitahiana be natolon'ny any amenakavy. Halleloia, amen be. Halleloia. Hoy Roseminina hoe voninahitra n'Andriamanitra ny amin'ny fahatsarany rehetra nataony misaotra an' Jesosy Tompo. Halleloia, amen. Ahoana izy marina ty anahy izao n'Andriamanitra fa mbola afaka manaraka fandarana teto androany, te efa saika tsy nanaraka fandarana teto raha tsy ny fitahiny. Halleloia, arabainy ianao io hoe manamby tsofa tonga ihany koa. Thierry Berthelot, très bonne journée, le travail s'est agréablement bien passé et bien mangé, merci Jésus. Halleluia, amen. Angelina Diamant, mais tena Jesosy natateraka anatratra fandarana anio, misaotra ny tompo lehibe amin'ny fahitapity asehony namana sy ireo vahiny mpiara-miasa amiko. Amen, tsara Jesosy. Hoy iaina hoe direct Jesosy fa vita sy ny lamina tontolo andro, eny tsara ny elona, vita ny tokony nataoko rehetra narovan'i Jesosy ary nomeny hanina zaza. Halleluia, tsara Jesosy. Amen. Hoy ny iaina maheso hoe voninahitra ho an'i Jesosy fa tena mitantany ny diany telo mianaka ka dia tonga soa ty Madagasikara zay faly ny fosin'ny fatsaina miaona amin'ny fianakaviana. Halleloia, misaotra Jesosy tsy avary fity fa ity ny tenako ho anao hatrany. Amen, tsara Jesosy. Oka Daniela misaotra Jesosy fa mbola nomeny tontolo andro fahavelomana sady narovany hatrany fa tsara ny tompo dia ho azy rery ihany ny voninahitra. Halleloia, amen. Hoy Someva diraina Jesosy malala fa natratra voalohan'ny herinandro vita somatsara ny tontolon'andro, mbola nahazo fahasalamana hatrany, tsy naheva voaratsy, mbola tonga eto tsika menakavy. Tsara anao Jesosy Jehovah ray malala tompony sapata. Halleluia, amen. Halleluia. Hoe Grao Rodriguez hoe halleluia, makasitraka nina zoky malala itody, nakasitraka ny zoky itody izy. Ahoana andreo izy lina sady natombony tamin'ny sarim-boninkazo mihitsy. Halleluia, misaotra n'Andriamanitra lehibe fa hatramin'ny fanalamin'ny tontolo andro ny menakavy kely narovany tamin'ny loza sy ny vovo rehetra dia mbola tapahoana somatsara atao trano indray izay dia raina ny anarany masina voninahitra ho azy rery ihany. Amen. Ahoana andreo izy zoky lesaminina direct Jesosy malala fa nofoaziny tamin'ny torimaso ka nahatratra zao fotoam-bavaka zao sady nomeny fahasalamana sy sakafo zaza ary nampiny tamin'ny asa aman-draharaha rehetra natao sy narovany tamin'ny loza sy ny ratsiko. Halleluia, amen. Obertsavay tontolo andro androany misaotra n'Andriamanitra lamy manafinaritra feno fiarovana any amenakavy ho azy ny voninahitra. Amen, halleluia. Hoy tojo Jesosy mandrakizay tontolo andro androany isaorako an' Jesosy fa nisy tsy napoziky izay ny tranga androany ndry falibe zany nisy inona
nisy tsy napoziko, nisy zavatra tsy napozina zany a, ndry falibeza de ilaina koa Jesosy nanome anay mianakavy kely ny hanina sahaza ho anay sy ny aro anay. Alleluia, amen. Hoy Erika hoe alleluia, misaotra Jesosy fa mbola nomeny tombonandro resy tanjaka ary fahasalamana zay mianakavy kely sady nalaminy avokoa ny asa aman-draharaha ny asa aman-draharaha rehetra sy mbola narovany izay mianakavy kely, nalaminy avokoa ny asa aman-draharaha rehetra sy mbola narovany izay mianakavy. Amen. Alleluia. Hoy Sandola hoe alleluia, de nay Jesosy fa nilamina tsara ny androany a, tara be vao tafafo tamin'ny maraina nivavaka mba ho vitako ny asako, na de tara aza de mba tsy jobedy. Alleluia, voninahitra ho an'Andriamanitra fa vita ny zavatra rehetra vao tonga ny patron, tsara Jehova Andriamanitra. Alleluia, tsara Jesosy, mahafinaritra. Ao anandreo izy tia rakoto zaka, voninahitra mandrazao n'Andriamanitra mahery androany a, rehefa tonga valiny lesona atao androany tao am-pianarana de tsy nataon'ny Jehova Ray Malala arambavaka ny zanany, nahazonao ty tena hoe tsy takatry ny saina za androany, nefa le devoir nataoko a presque tsy nandeha tany am'izay tokony ho izy. De nay Jesosy noho ny fahasarany sy ny famindrampony alalandava, voninahitra mandrakizay ho an'Andriamanitra mahery. Alleluia, amen. Tsara Jesosy. Maigny dinao Rodriguez hoe alleluia, de nay Jesosy fa de nalaminy tsara ny tontolo androko androany ary misaotra azy tamin'ny hery sy ny tanjaka ary fahasalamana sy ny sakafo nomeny androany. Alleluia, amen. Aingodina Rodriguez, alleluia. Hoy Ran'Orso Elisabeth hoe voninahitra n'Andriamanitra fa nalaminy tontolo andro. Amen. Tsara Jesosy. Manao izy Hortensine, alleluia, de raina Jesosy. Alleluia, de nay Jesosy tontolo androko androany a, misaotra n'Andriamanitra fa lamina tsara izay mianakavy, mbola afaka manaraka vavaka fiambenana ao an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Misaotra Hortensine. Zay daholo a ny fitondram-pavolombelona izay nataonareo teto a, dia andahoarintsika avy hatrany a de hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra izay hoentiny ranam-bavintsika ranam-bavintsika Ran'Orso Elisabeth no hitondrantsika anatin'ny tenin'Andriamanitra. Ka raha ny baibolitsika fa hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra sika de avy hatranytsika aorina ny toriteny etiny a, de tonga de hiditra avy hatrany amin'ny famelabelarana ny tenako miverina eto rehefa avy eo. Mino finaritra daholo ary a Ran'Orso Elisabeth, tahiny Jesosy ianao, anao ny fitenena de tahiny tompo koa Tery Albenja tonga soa. Amen. Resiko fahasoavana sy fitahinao ary havana ny toron'ny tenin'Andriamanitra amintsika anio. Izany dia hitantsika amin'ny Salamo 1:1 ny soramandry. Ny aherezan'ny mpanjaka ny ziona, izay sady mpanjaka no mpisorona. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ary ny Salamo 1:1. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: izao lazain'i Jehova aminy tompo, hipetraha eo an-tanan-kakavanana mba hara-panaoko ny fahavalonao ny fitoeran-tongotrao. Amen. Ry Ava malala, eto dia tena nampaherezan'Andriamanitra mpanjaka ny ziona, izay sady mpanjaka izy no mpisorona. Jehova dia tena nandidy mihitsy teto ry havana hoe hipetraha eo an-tanan-kakavanana. Izany hoe izany zavatra izany dia tena fampaherezana lehibe ho amin'ity mpanjaka ity. Manampahay amin'ny fahavalonao ianao. Tena hoe nahazalalana tamin'i Jehova mihitsy ity mpanjaka ity. Tena hoe nasehon'Andriamanitra mihitsy ny voninahiny sy ny fiandrianana. Isika koa ry havana isan'andro isan'andro dia miezaka foana ny hampamendrika antsika ny tenantsika, ny ananantsika fanamasinana tena ny tenantsika tsirairay avy, ary miezaka mandresa ny fahavalo isika. Fahasoavana anisan'ny raisintsika isan'andro isan'andro ry havana dia faharesentsika amin'ny fahavalo avokoa. Noho izany, isika koa izany dia anisan'ilay atao hoe hipetraha eo an-tanan-kakavanana mba hara-panaoko ny fahavalonao fitoeran-tongotrao. Izany hoe izany tanàna-kavanan'Andriamanitra izany ry havana dia tena hoe akaiky azy izany,
Ary isika rehetra dia samy mararan'izany avokoa. Isika izao manao ny asan'izao dia efa tanany ankavanana. Ohatran'ny hoe isika izany ilay iraka manao izay rehetra mpanaoviny antsika, ampitany hafany amin'ny olona, manatanteraka ny sitrapony. Andao isika ry havana mba tena hoe anaiky ho tanana ankavanan'Andriamanitra. Mba hananantsika fiainana mendrika, andeha isika anaiky ho fitaovana tsy ho tanana ankavanana. Rehefa hananantsika ny toetra mendrika an'Andriamanitra, dia vitantsika ny mandresa ny fahavalo. Na fahavalo manao ahoana, na fahavalo manao ahoana. Tsy dia tena ampitehiko be amin'ny telo ity resaka fahavalo ity, fa aleo jerentsika ity verset manaraka. Verset manaraka ho jerentsika dia hitantsika amin'ny Salamo 119:2. Misoramandry: ny fatokin'ny olo-marina an'Andriamanitra, na dia manakaiky azy aza ny fahavalo manjo ny sasany. Salamo 119:2. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: izao ilazan'i Jehovah hoe, fialofako sy batery fiarovana ho ahy izy, ary Andriamanitro itokiako. Azafady, Andriamanitro izay itokiako. Amen. Ry havana, isika dia misy matoky an'Andriamanitra n'inona karazana fandrika nefa midevolo eo. Efa tsara antoka isika, satria hoy izy hoe fialofako sy batery fiarovana ho ahy izy. N'inona karazana fandrika nefa midevolo eo dia efa tsara antoka isika. Inona intsony moa ry havana ny salasala antsika amin'izao fiainana izao. Andeha isika tena hoe hialika amin'i Jesosy tompoko sady mpiara antsika izy, ary isika matoky azy. Ry havana, zavatra anankiray ity dia resaka fatokin'ny olo-marina. Eny fa na dia manakaiky azy aza ny fahavalo. Isika dia matoky an'Andriamanitra n'inona karazana fahavalo alefa midevolo eo, satria Jehovah no miarantsika, ka tsy hisy amintsika na dia iray aza ho lavo ny fandriky ny Satana, satria hoy izy: hialofako sy batery fiarovana ho ahy izy. Tena hoe tsara antoka isika ry havana, satria isika mahalala ny anarany. Koa n'aiza n'aiza antsika ry havana dia tsara ho fa miaraka amintsika foana Jesosy. Misy fijoroana vavolombelona kely anankiray ity, mbaozaraka amintsika. Zavatra miseho tamin'ny toerana niasako, misy vehivavy efatra izahay no miara-miasa, izany hoe ekipa iray ry vehivavy efatra ireo. Dia ry zareo ilay namakireo izany dia anisan'ny olona tena tsy manaiky diso mihitsy. Na mety atao na tsy mety atao dia tsy manaiky diso. Nisy zavatra niseho tsy nentina nataony zareo amin'izay ary tao am-piasana. Dia zareo no tena hoe itsy no nanao an'io mantsy anahy. Izaho izao miteneny hoe itsy no nanao an'io, fa izay ny vazaha nanao azy nefa izaho tsy nanao an'ilay izy. Dia nampanatsoina tany amin'ny birao. Dia natsoina izy efatra amin'ny rahavavy. Samy nanadio ny tenany avokoa moa ry zareo. Kanjo fantatr'ilay sefo ihany hoe ry zareo no mbadik'io zavatra io. Teto ry havana dia tena nasehon'Andriamanitra ny fitiavana antsika izay mpanompony. Tsy navelany ho azony ratsy fanahy ny zanany. Eny fa na dia miezaka mafy ary zareo nikendry anahy fa tsy nazanana. Dia omeko an'Andriamanitra ny voninahitra satria navahantena teo amason'ny be sy ny maro mpanompony. Dia voninahitra ho anazy irery ihany. Aleloia, amen. Navahany ny olona, ary isika tsy maintsy mandresa ny fahavalo
Amin'izao andro faran'izao dia andesika tena hoe hifankatia, hifamela, arana mafy ny orona ny finoantsika n'Andriamanitra, ka tena hoe ananantsika ilay fandresena maharitra mandrakizay. Tsaroy anefa, fadianao Jesosy, aiza n'aiza alehanao dia miaraka aminao eo foana Jesosy. Izay no ela izay ny foy mankasitraka antsika rehetra ny miaina. Tain'i Jesosy daholo. Amen. Alleluia. Dia misaotra betsaka anao tenabavy Ranoroso Elizabeta. Alleluia. Tamin'ny ten'Andriamanitra izay nentinao, dia Andriamanitra manan-karem-pahasoavana ane hamandry fitianao dia mitombositra sy fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Alleluia. Misaotra antsika rehetra koa mampahery azy fa mampahery azy mampahery anjareo foana ny fankasitrahana izay ataonareo dia tena mampahery andry zareo reo foana ka dia minareo ny isaorana tahin'ny tompo daholo. Arabaiko izy mbola tsy narabaiko Erikaraky France hitodina iriny ny efa teneniko teo Lilira Farala Madagasikara, Tongasoa Rosemina France, Merso Beanjana Arabia Saodita, dia Tinarakoto Arzaka efa teneniko teo Razana Monika Dubai. Tongasoa daholo na rehetrarehetra dia maharitatra amin'ny farany daholo. Salama fa 10 Alleluia. Salama fa 10 andininy voalohany aminaran'i Jesosy manao hoe zao no lazain'izao soramandry aloha dia zao ny aherezan'ny mpanjaka ny ziona izay sady mpanjaka no mpisorona. Salamo nataon'i Davida izy ity. Fa iza zany nefa no resahana eto. Alleluia. Iza tao amin'ny Baiboly re no mba fantatrareo hoe sady mpanjaka izy no mpisorona. Ao mba manao akamantatra kely tsika. Izy ao amin'ny Baiboly no sady ao amin'ny Baiboly dia zao misy ny mpanjaka dia misy ny mpisorona. Misy mpanjaka manjaka sy mitondra ny firenena dia misy tsy misy manana mpisorona izy. Fa ao amin'ny Baiboly ao misy olona sady mpanjaka izy no mpisorona. Izy ary ny eritreretinareo hoe izy ary zany tahiny tompoko aloha Miriam Andriamalala dia Almaina dia tonga soa ihany koa isika tsirairay avy. Alleluia. Ezaka n'iza zany tsika eto. Alleluia. Ya. Alleluia. Misaotra anareo. Efa nisy namaly izy sady mpanjaka no mpisorona. Alleluia. Marina ny tenin'ny tojo. Ny sady mpanjaka sady mpisorona ny voalohany indrindra aloha dia Jesosy. Alleluia. Jesosy sady mpanjaka no mpisorona. Izy tena Andriamanitra hoe manao hoe Jesosy amin'ny mpanjaka. Ozy izy ny any amin'ny Matio 2:2 hoe mpanjakan'ny jiosy. Alleluia. Rehefa teraka Jesosy Matio 2:2 Matio 2:2 aiza ilay teraka ho mpanjakan'ny jiosy. Alleluia. Ozy ny magy fa nahita ny kintana tena tsy rano zay ka tonga mba ekoaka eo anatrehany. Io ilay voalaza ho mpanjakan'ny jiosy nga any amin'ny Matio ihany, any amin'ny Apokalipsy Apokalipsy 7:20 any ahoana ilay soratra majuscule be izay fantatritsika tsara. Matio 7:20 ary ny lambany sy ny fehany izay nanao hoe mpanjakan'ny mpanjaka sy tompony tompo. Alleluia. Zay zany mampanjakan'i Jesosy. Fa mampisorona an' Jesosy koa dia voalazan'ny tena Andriamanitra amin'ny Hebreo 5:. Alleluia. Hebreo 5:9 hoy tena Andriamanitra hoe ary toy ny lazainy teo amin'ny teny hafa koa manao hoe ianao no mpisorona mandrakizay araka amin'ny fanaony Melkizedeka. Alleluia. Jesosy zany ny voalaza tao amin'ny salamy faminaninan'i Jesosy ny salamy 10 izay lazain'i Davida. Alleluia. Melkizedeka ho an'izay tsy malala dia mpanjakan'ny Salema izay voalaza ny amin'ny Genesis any izy any amin'ny Genesis 4:20 mpanjakan'ilay firenena atao hoe Salema izy. Io Melkizedeka io
dia voalazan'ny ten'Andriamanitra fa mitovy amin'i Jesosy. Tandindon'i Jesosy. I Jesosy tandindon'i Melkizedeka. Satria nahoana? Mitovy ny tantaran'izy ireo. Melkizedeka dia tsy nisy fianakaviana, tsy nisy fiandohana, dia tsy hitan'ny hafarana, tsy hitan'ny andohana, tsy hitan'ny hoe avaizany ny haviana. Jesosy koa alfa sy omega. Tsisy fiandohana dia tsisy fiafarana. Genesis ny andao mba azavaiko kely anareo fotsiny zany. Genesis 7:20 andininy fa andiny fa 7:20. Genesis 4:7 andiny 7:20. Andiny fa 8:20. Ary Melkizedeka mpanjakan'ny Salema nivoaka nitondra mofo sy divay, ary izy dia mpisoron'Andriamanitra avo indrindra. Dia nitsodrano azy izy ka hoe hotain'Andriamanitra avo indrindra ne Abrahama, dia Abrahama zay nahary, dia Andriamanitra zay nahary ny lanitra sy ny tany, ary isaona ne Andriamanitra avo indrindra zay efa nanolotra ny fahavalonao teo an-tananao, dia nomeny Abrahama azy ny ampahafolon'ny zavatra rehetra. Melkizedeka mpanjakan'ny Salema. Jesosy mpanjakan'ny Jerosalema. I Salema sy Jerosalema dia matetika voatonona any amin'ny Salama 4:7 misy teny milaza misy fa salama i Jerosalema sy Salema zay vakitsika Salama 4:7 zay azavazava kely nareo fotsiny nomba zay Salama 4:7 andiny faharoa. Ary naoriny tao Salema ny tranony layany, ary any Ziona no fonenany. Ina moa dikany hoe Salema? Dikany hoe Salema dia fiadanana. Alleluia. Zay olona zany tafiditra tao Salema tena miampiadanana. Ary inona ny zavatra mba nampanantenain'i Jesosy rehefa tonga taty an-tany izy? Fiadanako navelako anareo. Alleluia. Ary ity ato amin'ny Genesis 4:20 ty ary Melkizedeka mpanjakan'ny Salema nivoaka nitondra mofo sy divay. Ina reny hevitra io? Io nge le tandindon'le fandraisana fanasan'ny tompo sady misy ny divay, misy ny mofo rehefa mandray fanasan'ny tompo. Tsika fa Melkizedeka sy Jesosy zany dia mitovy. Ary Melkizedeka dia mpisoron'Andriamanitra avo indrindra, nefa koa izy sady mpanjaka. Dia zay no mahatonga ny Melkizedeka sy Jesosy tena mitovy tokoa. Alleluia. Everina amin'ny Salamo 10:1 fanazavana fotsiny nge reny famaky ny Salamo am'zay ny aherezan'ny mpanjakany Ziona izay sady mpanjaka no mpisorona. Dia Jesosy no resahantsika eto. Zao lazain'i Jehovah amin'ny tompoko. Na Davida ary dia zao lazain'i Jehovah amin'ny tompoko. Dia le tompoko grand T majuscule zany Jesosy io. Alleluia. Jehovah dia le tompoko lazain'i Davida io Jesosy io. Mipetraha zao lazain'i Jehovah amin'ny tompoko. Mipetraha eo an-tanako ankavanana, ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitoerany tongotrao. I Jesosy ravana dia tsy nisy fahavalo teo amboniny hatramin'izay teo mandrakizay. Teo ambany tongotry Jesosy daholo, fitoeran-tongotry Jesosy daholo ny fahavalony rehetra. Alleluia. Jesosy nanitsaka an'le mena rano. Jesosy le manitsakitsaka ny mena rano. Jesosy le mandehandeha amboniny ranomasina misafotofoty. Reny nge fahavalo daholo. Jesosy mandeha amboniny rano démonstration ngezabe mihitsy. Fa raha mbola olana koa eto amin'ity tany ity, raha mbola fahavalo, ny fahavalontsika nge dia olana. Raha mbola fahavalo, raha mbola olana, dia ambany fitoeran-tongotry ny Jesosy tsika. Le sady mpanjaka no mpisorona. Inona no nahatonga an'i Jesosy tsy resy mihitsy? Dia Jehovah Andriamanitra nametraka azy teo tany ankavanana. Jesosy zany mipetraka tany ankavanan'Andriamanitra. Jehovah Andriamanitra ao anatin'izay mametraka ny fahavalony ao ambany tongony. Alleluia. Lesona raisitsika androany rehefa malala dia zao i Jesosy dia nametraka ny fiainany teo amin'Andriamanitra foana. Natonga an'i Jesosy naomby hatramin'izy voateraka ka mandra-pahiala ny tetỳ tany dia satria izy teo an-tanan'Andriamanitra. Aiza ravana ny misy zazakely mahay miaro tena amin'ny Herôda.
Jesosy ngeravana voaterika tokony matiny Herôdy, ary Herôdy de fetsy, ary Herôdy de tena ndraiky jaikojaiko an' Jesosy amin'ny alina, fa tara fotoana kely fotsiny e, ny anjely ny tonga voalohany namoan'ny Josefa, niaingy azy zao alina zao mandala makany Egypta, fa misy ny fofony ny ain'ny zaza. Tonga Herôdy ary maraina efa zazavy amin'ny maty, hatramin'ny nakamarza mihitsy ny Herôdy, tonga de hatramin'ny zaza roa taona midina tonga de vonoina, fa Jesosy tsy tao anatin'izany. Jesosy taiza teo an-tanana ankavanan'Andriamanitra. Alleloia. Hoy Jehovah mipetrahako an-tanako ankavanana, ambara-panaoko ny fahavalonao fitoeran-tongotra. Tsisy naresy, tsisy fahavalo teo ambonin'i Jesosy na, fa fitoeran-tongony daholo. 12 taona Jesosy ny fariseo izay tena tompony ny ady hevitra, tompony débat zany fariseo zany, tsy azonao andaharana zany raha mbola tenin'Andriamanitra. 12 taona le zaza eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra, miaiky olona, taizany nahalalany le ty an'izany, avy taizany fahalalany le ty. Iza le ty? Le zaza 12 taona. Fa attention, zaza 12 taona fa eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra. Riavana malala. Mifadianina Jesosy any. Lucifera en personne mihitsy, Lucifera vatana mihitsy no fanandrina tamin'i Jesosy tany an-tany hevitra. Fa niala maina ray, niala maina. Satria iza ny divan'ny Lucifera? Tompo eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra. Tsisy azo atao amin'izany. Ito de mazava, tsy resin'ny Lucifera zany Jesosy. Tsy resin'ny lahatra zany Jesosy, tsy resin'ny tamin'inona, fa na débat miainga eo, na fahendrena miainga eo. Na mbola ry Platon sy ry Sokraty sy riza ny filozofa manam-pahendrena, Confucius sy ny rehetrarehetra reny, izay tena eritreretina hoe manana fahendrena lalina. Ny lehilahy, ny tompo eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra, fitoeran-tongony daholo zao rehetrarehetra, fitoeran-tongony daholo ny fahavalo rehetrarehetra. Zafotofoto any ranomasina. Tsy mampaninana anao ve raha hofatsy ozy izy Petera? Teny tsotra fotsiny. Ny olona rehefa eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra zany, tsy miteny fotsiny, de meo azy hatramin'ny tafidrivotra sy ny ranomasina. Fa tena nandehanan'i Jesosy teo amboniny zao ranomasina misafotofoto zao, entin' Jesosy anam-porofona, fa za mandeha eo ambonin'ny reto olana reto. Alleluia. Za mandeha eto ambonin'ny problème, eo ambany tongotry reny ozy Jesosy. Nalandra azy ny fahafatesana. Fozy Jesosy 3 andro ihany, 3 alina ihany. Alleluia. Amin'ny andro fahatelo de hitsangana Jesosy ngeravana ka teneniko anao fa nanangana ny tenany nge Jesosy tao amin'ny fasany tao. Jesosy nge tsy natsangan'Andriamanitra, fa Jesosy nanangana ny tenany, ny fo azy. Fantany izay ny lera vita ny sitrapon'Andriamanitra, hitsangana amin'izay aho izy Jesosy. Ny tompo, ny olona eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra, manangana ny tenany zany. Ny olona eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra na de lavo azy izy, miarina ihany, ny tenany manangana azy. Tsisy azo atao amin'izany. Inona ny lesona izitsika raisina androany? Ny lesona izitsika raisina androany ny avana marana de zao. Jesosy tamin'ny andro mpiainany rehetrarehetra, de nametraka ny fiainany teo an-tanan'Andriamanitra. Ary jerena tsara. Any amin'ny Jaona 7:20. Vakitsika kely ny Jaona 7:20. Jaona 7:20. Filazantsara ny Jaona 7:20 andininy fa telopolo. Anaran'i Jesosy manao hoe, ary rehefa nanandrana ny vinaingitra Jesosy de nanao hoe vita.
dia nondrika ny lohany izy ka nolotra ny fanahy. Jesosy mialohan'ny alany tanteraka teto tany, vita ny ara-nofo izy Jesosy, vita ny amin'ny nofo, fanahy koa apetraka ao tanan'Andriamanitra. Jesosy zany velo izy an'Andriamanitra, velo izy ao tanana ankavan'Andriamanitra, maty izy ny fanahiny eo tanana ankavan'Andriamanitra. Na ny fiainantsika raha tsy natazona azy, satria maninona eo an-tanana ankavan'Andriamanitra. Zany raha nevana tetoty amintsika rehetrarehetra, mialatsiny aminareo aloha fa matetika misy azy zavatra izay anaty retrako mialatsiny indrindra. Zahatra tiako lazaina amintsika dia zao: Jesosy aza ry havan'Andriamanitra, mbola nametraka ny fiainany eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra. Andriamanitra raha miteny mipetraha eo an-tanako ankavanana, ambara-panaoko ny fahavalonao fitoeran-tongotrao. Andriamanitra mihitsy ny nanana an'izany volonté zany. Andriamanitra mihitsy ny nanana an'izany finiavana zany hoe andeha ho ataoko tanana ankavanako ianao, na te Jesosy azy. Tsy hitako inona ny zavatra tsy nataon'i Jesosy tao amin'ny Baiboly tao. Inona ny aretina tsy sitrana? Maty izy any tsy nitsangana, boka izy any tsy sitrana rehefa Jesosy ny nandalo. Malemy izy any tsy nitsangana. Satria nahoana? Satria izy eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra dia Andriamanitra nanao andreny rehetrarehetra. Jesosy raha teo an-tanana ankavan'Andriamanitra dia nahomby tamin'ny zavatra rehetra. Maninona misy kristianina afaka tsy mahomby eo amin'ny fiainana? Satria mety mbola tsy eo tanana ankavanan'Andriamanitra izy. Andriamanitra te hampiakatra anao eo amin'ny tanana ankavanana. Androany aza mitokona amin'inona na amin'inona, fa tsy hahomby zany tsika raha miala eo tanana ankavanan'Andriamanitra. Ny fiakarantsika eo tanana ankavanan'Andriamanitra no ahafahan'Andriamanitra mametraka ny fahavalontsika eo an-tongotsika. Ataovy loha laharana ny vavaka, ataovy loha laharana ny fifandraisana amin'Andriamanitra, ataovy loha laharana revana ny ara-panahy. Fa rehefa ny ara-panahinao ny loha laharana, eo an-tongotrao daholo, fitoeran-tongotrao ny fahavalo rehetra, zay resaka fahavalo rehetra. Ity fiainana ity ny tena marina revana mafy, fa ny tena marina tsy matahotra ny fiainana itsika. Fa ny tokony atahorantsika manahoana ny ara-panahintsika. Aisika no mipetraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra ve sa mbola ery amin'ilay mandehandeha ery? Ny olona ray tena mahery sy mahomby dia ny olona matanjaka ara-panahy ihany. Zay ihany. Ity fiainana ity mafy. Ampahany farak'izay kely dia kely no vitan'ny vola amin'ity fiainantsika ity. Ampahany faran'izay kely. Zaho zao androany misy namako izay aty aminay aty. Misy izy afrikanina. Fa za moa zany mpanao aferina tomobila dia izy koa mpanao aferina tomobila, fa ny azy zay tonga dia lafo leta be dia izy tsy dia tena manao aferina tomobila fa izy manana tena rehefa miresaka aminy ianao tena ataony variana mihitsy. Fa izy manao business, manao izy mpanao resaka ohatran'ny hoe transitaire izy zany miarasa manao transit France sy Angleterre. Dia izy mitondra tomobila volant droit, dia tomobila volant droit reny daholo ny azy ny tomobila. Tena tonga dia tsy agoara mihaja be izany ireny. Dia tena zany raha zany izy tena izy tena mametraka ny tena mihitsy izy. Izy mainty hoditra antsika, fa izy tena na fiakanjo na ny ranomanitra, ny firavaka, ny rehetrarehetra teneny aminy, tena mandeha izy tena hitany mihitsy hoe olona tena mihaja be. Dia izy tena mandeha tena tonga makarakara carburant izy tena tonga dia tena eo amin'ny station izy mihaona fa tena miresaka aminazy atao variana mihitsy ianao amin'ny fiainana. Manam-bola sady tena hoe fa zao andro ela be izy tsy hitako androany indray aho vao nahita anazy. Saika tsy fantatro. Fa lasa ohatran'ny votovoto, ohatran'ny hitanareo ohatran'ny olona le mibinabina hoy isika, ohatran'ny votovoto afafy reny izy dia ohatran'ny mandeha hafahafa dia misy olona te mandeha tongotra
de andeha aka vola eo amin'ny banky de za ma de topireo de valindaperony tsy re sao de tsisy sao de raha lanina ohatr' zany de vitany am'izay a de tenen'le vadiny tsaiko na vadiny iny hoe io misy olona miarabonao de nijereo de izy ny arabanao nafantarako hoe izy ina moa zary tiako teneniny tena ohatry ny ova be mihitsy ny paoziny tena tsy le izy sarany tena zany ngiravana tena ohatran'ireny amin'ny film amerikanina reny mihitsy zany raga zany rehefa mangatsika zany de manao le mantola vidy be reny izy tena hoe tena hitany mihitsy olona manana any fa angambany tsy haiko na marary izy na nisy problème fa ohatsy ny lasa manao solomaso de ohatry ny lasa ohatry ny de hitanao mihitsy hoe olona tsy salama satria na ny kiraro anaovana reny hoe kiraro ohatry ny maivamaivana any amin'ny pharmacie reny ina moa zatra tiako tenenina ampahafaran'izay kely tena kely indrindra eo amin'ny fiainantsika ny vitany vola raha miazakazaka makany amin'ny vola ianao de zao nitadidio kely indrindra amin'ny zavatra rehetra ny vitan'iny zany zao fahasalamana ka zany vitany vola aiza zany zao ny volan'indrangah iny manizy lasa ohatrin'iny tano tena varinana itazy tonga de tsy serindrangah le vola za mino fa marary ny olona iny ary marary anaty tareo hoe olona marary anaty de ohatry ny votovoto ohatry ny mangirangirana ohatry ny lasa bebe tareza izy ohatry ny olona tena mihitsy tsy salamy za zany teteny amitsika ny atavitan'ny fiainanao taka ny natavitany Jesosy tsy nisy na de erreur ray teo amin'ny fiainan Jesosy tsy nisy na de faharesena ray tamin'i Jesosy Jesosy ikaravana be dia be ny olona mpanenjika ny olona tsy mivavaka ny olona mpaniratsira miteny hoe Jesosy tsy nahomby nandehanan'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana fa za miteny anao ny zavatra nahomby indrindra nisy teto an-tany ny zavatra tena nahomby indrindra nisy teto amin'ny tantanan'izao tontolo izao aty de Jesosy niakatra teo ambony hazo fijaliana tongany teo ambony hazo fijaliana nanokatra ny lanitra ange zany nanokatra ny lanitra ange zany ry havana de izy fiainana ao an-danitro isika rehetra zao raha mijoro de hoany alleloia ngatsika anakany raha tsy niakatra teo izy fa Jesosy tsy nisy eseky ny fiainana na ray teo amin'ny fiainana tsy nisy eseky za mino fa Jesosy nandrafitra zany na ny tanana tsy voatotony tsy voakapoko ny maro teo za retinareo ny tanako mandika ny tanako zao io mety hitanareo io za isaky ny lahady isaky ny lahady de misy maratra ny tanako satria maninona ny tanako malemilemy de mba mibricole mamboboatra tomobile isaky ny lahady rehefa tsy mivoaka de rehefa misy zavatra ataoko de maratra misy tsy maintsy misy partie andreo tanako eo nefa za misy taona manao gan ohatr' zany fa le tanako zany tena ohatry ny malefaka zay de maratratra kely mombotra kely karakara eo de misy kapoka tsy maintsy misy maratra fa za mino fa i Jesosy io tamin'izy nandrafitra tsy voakapoko ny maro tony tanany ary Jesosy io tamin'ny nandrafitra tsy nisy diso rehefa ny latabatra ny tongony ndray somary mitondrina de le asiana tohana kely de mezogozina tsisy zany fa tena hoe perfecto zany alleloia tena olona tena nahomby zany Jesosy zany na tamin'ny fahazazany nanao zavatra ranofo ange Jesosy nandrafitra ange Jesosy za zany tena tahita mihitsy ohatry ny ahoana re zany rafitra nataon'i Jesosy zany fa azoka tsaina fa tsisy kianina zany tena tsisy kianina zany de jereo am'izay zay mifaliana taminy tsisy ny kianina zany nahomby tamy rehetra na fitantanana na ny finance Jesosy nge zavatra tena eritreretinao fa andohetra izy de tana manjomy petera misy volana akibony hazan-drano nahomby fa ne amina boka zany izy eritreretra fotsiny ahoana re fomba ahoana re inona am'le fomba nanako be deabe re nasitranako ale bory alleloia raha mety anao de mahay manadio ao izy le boka mety to de sitrana raha izy boka fololahy de zanaka Davida mandrafo aminay na misy any ampisorona de adio areo alleloia misy maty nitetezany Jesosy mihitsy ny degré anafafatesana maty aloha le zanaka vaviny Jairo
mbola nafana ny vatan'ilay vehivavy tonga Jesosy dia natsangana teny mora fotsiny izy talitakomby halleloia talitakomby zany hoe raha dika dia milaza toy izao hoe ilay zazavavy niarena halleloia teny moramora fotsiny indray izy any lehilahy efa tanaty trano vorona le zanak'ilay manano tena atao amin'ny tanàna atao hoe naina fanena tamin'izao reny ny cortège-ny mpandevina andeha hivoaka ny tanàna Jesosy miala avany cortège andeha hiditra ny tanàna halleloia ao amin'ilay tanàna mahafinaritra be atao hoe naina mahafinaritra be dika zany hoe naina raha ataonao naina ny zanakao atao hoe naina halleloia nalelo an'ilay vehivavy Jesosy tena hoay iny tsy manana afa-tsy teneny reny trano vorona ry zazalahy miarena halleloia teneny Jesosy ny degré sao dia verina fa zaza vao mafana teo ihany na zay efa maty dia hoe sao dia tsy maty fa natsangana fotsiny Jesosy dao hitanareo ndray fa mahita olona efa niary trano vorona nareo taondray ary ozy ihany io ilay andray aloha Jesosy ndanandray aloha velao maty mihitsy Lazarosy mararo izy fa tonga lao maty izy raha tsy maty izy tsinonareo maty efa efarana ny tenantsika ty mantsy rehefa maty ny andro voalohany mbola tsy maninona ny andro faharoa eo ihany ny andro fahatelo manomboka mivoaka fofana ny andro fahaefatra manomboka loha am'izay ny fitaovana anatin'ny olombelona dia eo amin'ilay andro fahaefatra io zany efa lasa misy décomposition zany ny vatan'ny olona dia am'izay mamoaka fofona maimbo zay no natonga Marta sy Maria fa maimbo izy ho Jesosy andana voay fotsiny ny varavara-pasana ao porofoko aminao fa za tinga tanàn'Andriamanitra fahavaliko rehetra zany fahafatezana zany fitoeran-tongotro zany ho Jesosy halleloia zany fahafatezana zany fitoeran-tongotro Jesosy zany ry havana malala amen Jesosy aza ry havana Jesosy mbola teo an-tanàn'Andriamanitra fanontaniana apetrako aminao androany aiza ny fiainanao aiza ny fiainanao halleloia tokony apetraka ao zany fanontaniana zany androany na ny tsy manontany fahavaloko be dia be eny fa aiza fotsiny ny fiainanao fahavalo Jesosy tsy aiza isan'andro misy fahavalo ary tsy ny alavitra an' Jesosy mihitsy ny devoly fa te akafana azy fa tsy azo ny mandra-pialan'i Jesosy tetỳ an-tany tsy azo ny losifera izy satria naninona tsy niala teo an-tanana ankavanan'Andriamanitra fanontaniana apetrako aminao androany ary ny fiainanao mba aiza ny fiainanao mba aiza ny fiainako aiza averiko ny teniko aminao mafy zao ny fiainana tsisy tsy mahalala an'izany tsika miakatra daholo ny vidim-piainana betsaka ny aty aminay zao betsaka ny orinasa amidy betsaka ny olona tsy anasa misahirana ny olona zay atao tanànanay ato dia zao misy rehefa taty aminay dia tokotany ngeza be io hitambaranay amin'io le ferme io dia eo amin'io ferme io orinasa zany io dia misy patron halleloia io patron io dia mety zokiko kely fotsiny dia zahako indray ohatra mba patron kely koa zany satria za koa dia mikarakara manana orinasa koa atao amin'ity tokantranoko ity fa zao tena jeroko vavolombelona aminao izy io tamin'izay vanomboka tonga tony tanàna dia niroborobo be zay io orinasa io dia manana mpiasa be dia be zareo ao dia zao ny zavatra nitranga dia zay vao dia nosy kely eo le asa kely vadin'asanay moa zany dia mivarotra tomobile dia avy eo amin'izay dia ny eo aminazy manomboka misy mpiasa miala dia misy mpiasa esorina satria ohatra manomboka tsy vita intsony manao an'ilay fikaraha mampiasa
dia avy am'izay ohatra somary nanao toetra fafakely tamin'izay satria hoe ny tarina zany nasiana lasa misy magasin zany eo amin'le tokotaninay amin'le anitrareo dia teneny am'izay raha toy izy ny tômobilinao ohatry ny lasa be dia be fa aza atao be dia be ozy izy le be dia be zany tsy hoe be dia be fa lasa enina fito hatramin'izay 3 ambin'ny 4 dia avy am'izay miakatra enina fito valo zay mivatra tômobilina ohatran'izay dia ozy izy aza atao be dia be ohatry ozy izy fa manomboka zao tsy mahazo mankety tsony tômobilinao fa eo andraisako client io ohatrao dia vita le magasin zany satria ny fitaratra be dia zavatra tena misoraka an'Andriamanitra zao za tena tsapako hoe mafy fiainan'io fa za rehefa tena matsapa fa miflotte eo ambony raha rano masina io fiainan'io ny fiainanay miflotte eo ambon'io raha iva ny ranomasina dia iva ny fiainanay miakatra ny ranomasina dia miakatra ny fiainanay zay ny fiainanay satria nahoana zay eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra dia manomboka mihoatra zay dia nefa rany nasorana ny taona am'izay mipiasana satria manomboka miaraka atikla hoe mamafy ny fiainana ny zavatra midiny koa zavatra rendrarendra sakafo borikely le graine na borikely reny tsy dia ny olona rehetra mila an'izany dia mpiasa anankiray sisany miaraka aminao dia rehefa tonga ny fotoana dia zay raha be dia be ny ora isan'le mpiasa dia tsy maintsy rehefa mody dia io am'izay izy amin'ny mampatron anazy mivata gony be tena le miasa ohatry ny olona kely tena miosona tena hoe zaza mandinika fa za amin'io am'izao misy fotoana repos congé dia zako zany mivoaka eo rehefa mifolo maraina dia mikarakara sy mba entam-barotra kely tômôbila kelina eo dia mandray client dia mba malafo dia alleloia tsy miazakazaka zany zay tsy manan-karena fa zay miadana alleloia zay zany aloha tena irearea zay tsy mpanan-karena zay miadana zay tsy miazakazaka tsy mitotototo zany fa zio avy eo dia avy dia mifoaka mifolo avy misakafo maraina miaraka amin'ny vady aman-janako alleloia izy efa tsy ambotrasy be batany eo patron dia zay ako commencé mampino ohatry ny samba patron ihany zay satria izy mivarotra hanibory kely zany mivarotra tômôbila orinasa samy hafa orinasa anankiroa alleloia za tsy manana mpiasa za kely fa za tsy miazakazaka alleloia zao ny zavatra tena mitsoahako to anatin'izany aloko mivavaka alleloia fa raha mivavaka tena tsapako mihitsy revana fa misy hery miara-miasa amiko alleloia misy hery miara-mandeha amiko misy hery tena reko misy manotrona na amin'ny tolotsainy zany na amin'ny zavatra tokony atao na amin'ny fandaminana ny zavatra tokony atao dia fantatro misy izy miazakazaka satria betsaka ny charge aloha zay konge manana charge aloha rehefa orinasa miorina tsara anao eto France marina nareo mety manana orinasa eto fa tena misy charge tena be dia be aloha isaky ny isam-bolana fa ny azo any fantatro mbola ampahafaran'izay kely koa zany fa tsy voakonto ao anatin'izany ny fahasalamana iainako alleloia zay matory etretinareo atao tranonay ndray andro avy nanao fandarana ohatry zao dia andeha manidy trano amin'ny alina dia mahita tômôbila miditra ao tokotaninay andro amin'ny vita fandarana am'raiky ambin'ny folo sasany alina itsika dia fampiarahaba amin'le olona ohatry zao satria everiko fa le mpiasa ny zareo ihany fa tonga ny ampitso tonga teo aminay teo ny gendarme ny foanan'ny olona tondran'olona camion na langalarin'olona daholy ny entana ataon'ny zareo nefa etretinareo tokotany anankiray vavahady iray dia tokotany iray ato amin'ny ankavanana zay tômôbilinay mipetraka eo ny fitaovana rehetrarehetra mipetraka eo compresseur fandokoana reny fitaovana azo bataina daholo bisikileta ny ankizy ny tômôbila tsisy midy ny tômôbila pneu rehetrarehetra mipetraka ao ny garage eo misisy eo azo batabataina daholo mba misy zavatra azo bataina zany alleloia misy an'ireny écran ity zany hoe écran fampiasantsika fandarana tao reny na garage eo bataina fotsiny reny raha hoe hibata ato amin'ny garagena eo fa ny alina an'iny ny videny io tondran'olona camion ny entana ataondreo lasa daholo na moto cross na groupe électrogène na le machine fitotoana vary reny be dia be zavatra tena lasa daholo
tato aminay na clé anankiray tsisy very ohatrany hoe miditra le mpangalatra zany de azon'le mpangalatra mba atao mba mandarinony ndresy reo misy zavatra andrakoa le batainy tato aminay joroko avivela amizao natamiga na clé ray tsisy nangalatra tsy mibatain'ireo mpangalatra reo tato aminazy tena trano anankiray vita lasa taholy chargerana batterie poste soudure rehetra compresseur be reny lasa nongotan'le olona taoly hafafa be izy nahitana ohatrany sorena be mihitsy izy hoe ny anay tsisy voakitika na de ray azy natsoko misy moa ny dadany tam'izay hoanao a fandeha an'le izy fa ao izy le dadany tsisy idiranao zany fa satria tsy apako le zanany zany le patron hoe ohatrany somary sy ny hafa izy fa maninona ny anazy a vida ny anay tsisy nanombiana anaty ray nefa eo tokotany anankiray zay teneniko hoe ampahany faran'izay kely indrindra ny vitany vola fa ianao matory tsara tsisy mikitika io anjelin'ny Jehovah mitoby manodidina tsy voavidy vola io fa natokana ho an'izay tananakavanan'Andriamanitra da nikely havana fifaliana ny antso hoe fifaliako le izy voany le izy nisy namono izy nangalatra fa ny fifaliako zasy ny ankonako mandry be zay matory tsy mahatsy amina ia alleloia satria maninona eo amin'ny tanakavanan'Andriamanitra fanontaniana veriko mipetraka aminao androany aiza ny fiainanao aiza ny fiainanao raha tahiny tompo mbola fanontaniana mipetraka raha hoe izy fandarantsika ara-pitsona tsy izy satria raha tsy miova ny programmako dia andeha lavitra be ara-pitso andeha lavitra be hijery fitahin'Andriamanitra alleloia dia manao tendroa mety tsisy fandarantsika ara-pitso fa teneniko anao fa na dia ny diako andeha amin'izany ary ny heromena amin'izany raisiko tanakavanan'Andriamanitra ny fiainako dia apetrako ny fiainanay menakavy dia zay ametraka ny fiainanay eo tananakavanan'Andriamanitra foana andro aman'alina mba hananinay fahombiazana sy fiadanana aza takalo toerakafo zany le havana aza takalo toerakafo zany fa ny zao tsy natakalo tsisy natakalony eo amin'Andriamanitra zany ka natonga n'inona natonga ny fahavariny fitoeratongotra zany ngira nampiametanao tongotra fotsiny ao atongotra ao daholo fahavarinao tianao hoe mba ao atongotra ao ny fahavarinao rehetra mihitsy dia mitsodranao atsika rehetra zay tonga eto androany manomboka androany hivavakantsika rehefa zao ny tombavakatsika Jesosy Jehovah hiakatra eo tananakavananao zay manomboka eo ny fahavarinao rehetra andro mety mbola nisy fahavarinao rehefa tefa andalam-piakarinao ambony lohanao anitsaka ny lohanao mihitsy aorianany ty toriteny ty mibolisatra midiny izy ka lasa fitoeran-tongotra fampetrao amin'Andriamanitra ny fiainana io zany le mametraka ny tanany fiainana eo tananakavanan'Andriamanitra io tsy aperapetraka fotsiny ataovy sitrapon'Andriamanitra manana fanamasinana tena manana fahendrena manana tahotra n'Andriamanitra ary indrindra ambon'ny zavatra rehetra manana fitiavana n'Andriamanitra rehefa tian'Andriamanitra mandeha ho azy daholo zavatra rehetra dia ho tafita soa ny fiainanao ho tahiny tompony antsika rehetra inao avarenao zay afatra zay manana ko azy dia ilay teny vakindrana vavintsika teo hoe salamo faraika amby sivifolo andiny voalohany ny mitoetra amin'ny fiarena izay any avondrindra dia monina ambanin'ny aliko ny tsy toa izahay laza amin'ny Jehovah fialovako sy battery fiarovana ho azy ary Andriamanitra izay itokiako fa izy tena afaka anao am'fandriky ny mpiaza sy ny areti-mandoza ny volonenany ny anarananao ary ao ambanin'ny elany no ialofanao ho ampinga kely sy ampinga be ny fahamarinany halleloia amen rado akiradio io ny kantoko raha misy aminareo izara fahatsapahana inona ny voarainao tanatin'ny toriteny inona no zavatra nakasika anao tanatin'ny toriteny zao ny fotoana izarantsika fahatsapahana dia afaka miantso ianao amin'ny messengerako dia miditra mizara fahatsapahana ianao izy ary miditra izara fahatsapahana voalohany dia makataka ila aminareo koa ako inona ny ira hitanareo fa mety amin'izany alleloia inona no ira hitanareo fa mety amin'izany zay misy manotra ira anankitelo eo voalohany eo
dia izay be réaction indrindra amin'izay no ira ataontsika mananantsika ny fotoana. Ao hitanao inona ny ira mifandraika amin'izany a, dia izay a no ataonao. Nao ry ampiditra olontsika pidiritsika izara fahatsapana voalohany ary a navatsika Marina Tiana dia menazy ary ny fitenenana ny azonao ambara Marina Tiana anao ny fitenenana. Tahento pastera vahiny tsara ve azafady? Aheny tsara mihitsy. Mankasitraka pastera raha fitenenana ny tena nanamarika anahy hoe mafy ny fiainana amin'izao fotoana izao a. Dia aiza ho aiza ianao a mametraka fanontaniana momba ny tenantsika zany tsika hoe satria ny miaraka amin'ny Jesosy a dia misy hery miaraka aminy a par rapport amin'olona tsy manana Jesosy a. Dia io toerana io a aza takalo toeran-kafa mihitsy izany ny toerana eo an-tanànan-kavanan'Andriamanitra satria ao no mampahomby, ao ny zavatra rehetrarehetra rehefa eo an-tanànan-kavanan'i Jesosy tsika Andriamanitra tsika dia tsy maintsy mandresy amin'ny zavatra rehetrarehetra ataontsika ary ny fitoeran'ny tongotritsika dia izao rehetrarehetra izao eo ambany tongotritsika daholo ny zavatra rehetrarehetra ny ady Losifera izany efa tena hoe miteny amin'ny Jesosy mivatana mihitsy fa resiny amin'ny teny fotsiny dia resiny fahafatesany dia mankasitraka anareo mianadafa mampahery ny toriteny androany Andriamanitra hidata ny tombo daholo. Alleluia, mankasitraka indrindra anao Marina Tiana tanatin'izay vavaka mamy be izay nentinao izay Andriamanitra manankiram-pahasoavana ane hamaly fitianao dia mitombotsy azy fahasoavana foana hatrany hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Alleluia. Ohatsika hipiditra olona hafa manaraka indray izara fahatsapana manaraka. Mamy ange fizarana fahatsapana ataonareo reto tena mamy. Alleluia. Raha ohatra indray ary ka efa ao indray ary navatsika $100 dia metsika azy ny fitenenana ny azonao ambala $100 androany ianao ny fitenenana. Teny Jesosy pastera dia misaotra betsaka na ny fitenenana dia ny tena nakasika Jesosy mbola kely izy efa tsy nisy fahavalo zegny ny afaka nandresy azy nefa izy mbola kely Herode ikasa hamono azy nefa anjely tonga ny aloha anjely niaro Jesosy dia tsy naty Jesosy nefa tamin'izay izy mbola kely dia nandritra ny fiainana Jesosy rehetrarehetra zegny tsy nisy naresy Jesosy mihitsy teo amin'ny fiainana fa nandresatra fahafatesana azy dia tsy naresy azy dia izy mihitsy nanatsangana ny tena hoe izany tena nampahery azy satria nahoana na tonga hoe Jesosy tena hoe nandresy foana satria izy napetraka ny fiaina teo ankavanan'Andriamanitra. Isika koa zany tokony hoe hanapetraka fiainantsika eo am-pelatanan'Andriamanitra na dia Jesosy aza nanapetraka ny fiainany teo am-pelatanan'Andriamanitra atsika dia tokony hanapetraka fiainantsika eo am-pelatanan'Andriamanitra dia hoe manao izay tian'Andriamanitra manamasin-tena manao izay sitrapon'Andriamanitra dia izay ny tena nakasika fa rehefa eo am-pelatanan'Andriamanitra ny fiainantsika tsy misy zavatra afaka andresentsika zany dia hitsanitsika ny lohan'ny fahavalo dia teny Jesosy daholo mankasitraka pastera na ny fitenenana nareo mianadaty teny. Alleluia, mankasitraka indrindra anao navavy $100 dia Jesosy any hamaly fitianao dia mitombotsy azy fahasoavana foana hatrany hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Alleluia. Mbola hiantso olona fandraitsika mbola misy olona fahiditra ao izara fahatsapana manaraka mamy fizarana fahatsapana azy ataonareo. Alleluia. Rehefa ao ary ny rahalahintsika Tozy Mikaela Andriambololona anao ny fitenenana inona ny azonao ambara androany. Mankasitraka pastera hainareo ambany ny anarana izay mifanampilalàrana mihitsy Alleluia, mahafinaritra. Mazoto mizara fahazapana fa fatamin'ny pastera ny anarana fendro mahafinaritra. Ny tena nakasika an'androany dia lehibe na dia Jesosy aza dia nametraka momba anazy rehetra teo am-pelatanan'Andriamanitra. Velona izy tena napetraka teo am-pelatanan'Andriamanitra amin'ny fiainany rehetrarehetra. Niara-nofo ny asany sy ny sisa na dia maty azy izy ho faty dia mbola napetraka ny teo am-pelatanan'Andriamanitra ny fanahinty. Alleluia. Dia izay zavatra izay nahatonga Jesosy tena ny fahavalony rehetra teo ambany tongotra na namonja be ny ranomasina teny fotsiny izy zavatra eo ambany tongoko mena rano teo ambany tongoka Losifera aza teo ambany tongoko mba nakafanana azy sy sisa fa Jesosy mbola ambony eo ambany tongony zavatra rehetra. Alleluia. Dia ny tena nakasika anao hoe raha tianao eo ambany tongotrao ny zavatra rehetra
dia tsotra fotsiny manao tahaka an' Jesosy napetraka an'ilay mpiala-tanin'Andriamanitra amin'ny fiainany rehetrarehetra dia teo ambany tonga ny zavatra rehetra. Aleloia. Dia nahakasika be koa pastera le fijoroan'ny vavolombelona ndry dia raina Jesosy tena miaro. Aleloia. Afinaritra. Dia tahin' Jesosy daholo. Aleloia. Tahin' Jesosy raha natojo dia misaotra indrindra amin'ny fizarana fahatsapana dia Jesosy any amary fitianao dia mitombosa dia mitombo fahasoavana foana hatrany hatrany mahireza foana amin'ny asan'ny tompo. Aleloia. Dao asika bitra olona hafa manaraka indray izy indray ary mizara fahatsapana manaraka. Aleloia. Raha efa ao indray ary ranabavy andraso aloha Ainglina Rodriguez dia menanao avy hatrany ny fitenenana. Inona ny azonao ambara? Mankasitraka pastera na me fitenenana dia manonona ny fetana Jesosy amintsika rehetra dia mankasitraka nareo menatako tamin'ny tenin'Andriamanitra ahafahana mpianatra be mihitsiny hanolotra ny fiainana eo an-tanàna ankavanan'Andriamanitra. Ndaza tena nakasika be anahy mihitsiny ilay hoe na dia ilay Jesosy izany hoe Jesosy dia mbola mametraka ny fiainana eo am-pelatanan'Andriamanitra. Velona izy eo an-tanàna ankavanan'Andriamanitra, maty izy eo an-tanàna ankavanan'Andriamanitra. Dia ilay hoe ny olona anankiray rehefa ao an-tanàna eo an-tanàna ankavanan'Andriamanitra dia na dia lavo azy izy dia izy ihany mahay mampiarina ny tenany. Dia tahaka izany koa Jesosy hoe Jesosy ihany nanangana ny tenany tamin'ny maty satria ny fiainan'i Jesosy dia eo am-pelatanan'Andriamanitra. Dia hoe ny olona anankiray mahery sy matanjaka dia ny olona izay matanjaka ara-panahy ihany koa. Dia izay ny tena nakasika be pastera dia mankasitraka indrindra tahin' Jesosy. Amen. Aleloia. Mankasitraka indrindranao Ainglina Rodriguez toarina izay anatin'izay fizarana fahatsapana mahampy izay koa. Dia Jesosy any amary fidianao dia mitombotra sy fahasoavana foana hatrany hatrany dia mahireza foana amin'ny asan'ny tompo. Inona ny hira nisy nangatako ry havana raha mba misy efa nisy nanoatra hira ve tao mba ho ataontsika? Le hirany vavaka manova zavatra le aniva le vavaka manova zavatra izay io ny ataontsika io fa io ihany zany no izy any mety aminareo reo ihany ataontsika safidy androany ambany elany antoky fity sa vavaka manova zavatra le nisoratany artisanat de Madagasikara io. Izy ary no andao reo ny asitsika réaction ambany elany antoky fity sa vavaka manova zavatra. Tawary. Anankiroa zao ny réaction ny ambany elany efatra ny manova zavatra. Azo atao hitiny anahy tojo tonga dia réaction fotsiny. Ianao lifa nitosy tojo tsy miteny nareo hoe hitiny anahy fa atao réaction ohatran'izao ataoko zao. Io zao za manisy réaction amin'le ansondola commentaire ansondola sy artisanay izay ihany no ataontsika réaction fa tsy manora manjary tsy hita ny valiny azafady efatra sy dimy zao, dimy sy efatra enina ambany elany zany no lany ndao ary dia misaotra antsika ny fidy ndao ary dia aoriana antihitytsika hivavaka avy hatrany.
Manopy ny masoko ao ampendro vohitra avy aiza ny famonjena ny famonjenay de avy amin'ny Jehova ilay mpanao ny lanitra sy tany fa indro tsy matoshinare dreana ny piajoa fa miandra Deus no fialufacura tudo mantanjesiai Amanhã ni no anjaku eu anilango Diz não ter saia leando It's uma mistalha Tomando feliz E fosfanai Sou só a metade que há E ula na sejande Tuíssima manai Caravaia chan Tuíssa E a não já sai Alléluia. Mbola tsy mitsahatra misaotra anao zay Jesosy mahalalany amin'ny fotoanandroany izay totosa teto indray no fahasoavanao rery ihany. Misaotra Jesosy satria mbola tanonao mahery no nitahiry ity fandarana ity mba tsy ho tapaka indray tamin'ity androany ity. Dia ho anao rery ihany ny voninahitra. Da io Jesosy ny teny izay voatory mba tena hoe tsy ho very aty anatinay tena mo avy zato eny arivo sy manam-pataperana mba tena hitondra fiainana miboboka tsy ho ritra aty anatinay. Dia mangataka aminao zay Jesosy hoe mba eto amin'ilay
toerana nety be taminao zay tsirairay avy reto Jesosy eto eo an-tanànankavanany ray zay. Ianao nge Jesosy ny lalana hatongavanay amin'izany, ianao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, dia mba eto eo an-tanan'ny tomponay zay, eto eo an-tanan'le rainay koa zay, fa eo ny mahatsara ny fiainanay, eo ny mahasoanay. Halleloia. Naranao Jesosy nangatahako an'izany vavaka izany dia tahio ny tsirairay avy izay tokatrano isabatan'olona zay nandray izany teny izany mba handray an'izany mba tsisy fanadinoana fa tena hoe iraikitra te-pona tsirairay avy zany iboboka eo fiainana mandrakizay. Dia raha nahaza saotra sy voninahitra anao hatramin'izay dia mandrakizay misy saotra Jesosy malalo. Halleloia. Amen. Mivavaka na vavintsika angolina Rodriguez amin'izao fotoana izao amin'ny firenena. Anao fitenena narana bavenginerina. Mankasitraka pastera nome fitenenana iaraka ivavaka aritsika. Jesosy malalo, saotranao zay tamin'ny fotoana rehetra tamin'ny teny ity. Mankasitraka anao zay ny amin'izany teny izany satria dia tsy navelanao nangahy ahy irery tetonao izay tamin'ity alina fa novatsinao an'izany sakafom-panahy tena hoe mampahiry anay tokoa. Misaotranao izay Jesosy malalo satria dia mampianatra anay indray ianao androany hisafidy ilay toerana tsara indrindra dia ilay toerana eo ankavanan'Andriamanitra. Jesosy malalo, ianao ara dia teo an-tanànankavanan'Andriamanitra teo foana ary reto izay Jesosy tena hoe mampanontany tena tokoa izany. Androany Jesosy izahay dia tena hoe hisafidy, hametraka safidy, ilay safidy tsara dia mba ho isany izany hoe hipetraka eo an-tanànankavanan'Andriamanitra ray izany. Ianao Jesosy ilay mpanalalana anay, ianao ilay mpanelanelana anay amin'ny Jehoandriamanitra no hametrahana izany etaeta-pona izany sy fampaniriana izany androany. Jesosy reto izay Jesosy tena hoe maniry koa izay mba ho tonga ao amin'izany toerana izany ary ampitoeram-piam-pona tsirairay avy Jesosy izany etaeta izany mba tena hoe hanana faniriana ho tianao ary indrindra hanana fahendriana. Jesosy malala hanana fitiavana fiainanao. Rehefa fitiavana anao mameno fonay Jesosy dia tena hoe mora aminy Jesosy izany ary indrindra fankatoavana anao amin'ny alalan'izay ihany Jesosy nanananay safidy tsara. Dia nizany izy izay tonga tetona izany teny izany dia handray fanapahan-kevitra tsara amin'izay tena hoe toerana tokony hipetrahanay amin'ny androm-piainanay. Tsy afaka ny ahomby mihitsy Jesosy raha toka hoe lavitra anao. Dia ankehitriny Jesosy nitondram-bavaka ho an'ny firenenay. Hitanao ireo olana menjady amin'ny firenenay ary tena hita mihitsy hoe lambana lavitra anao vahoaka malagasy Jesosy ary betsaka Jesosy ireo fahavalo manodidina amin'ny firenenay eo amin'ireo vahoaka malagasy ireo satria dia hita taratra, hita maso Jesosy tsy ampy fankatoavana anao amin'ny firenenay, tsy ampy fitiavana anao. Dia androany izay Jesosy mamaniry mba hitoetra amin'ny firenenay eo izany teny izany hanjaka vahoaka malagasy ary mba hanana safidy tsara, mba hanapa-kevitra izay hametraka ny fiainana am-pelantanan'Andriamanitra. Tena hoe anao roa laharana anao Jesosy malaro, tsy misy ankoatr'izay nahazahoana famonjena, tsy misy ankoatr'izay mampahomby anay, tsy afaka ny andresy fahavalona mihitsy izay raha tsy eo an-tanànankavananao fiainanay, raha tsy misafidy miaraka aminao izay Jesosy malaro dia apetraka fiainao am-pelantananao azy izany fombavaka izany. Raha nisy tsy feno kanefa fantatrao hasoanay dia ianao amin'izany araka ny ampian'andrefonao sy ny fitiavanao. Dia iray tsara kely izay Jesosy eo dia ny fanatrehanao aminay tsirairay avy dia amin'ny anaranao nanovako izao vavaka izao. Halleloia. Amen. Halleloia. Mankasitraka izao ranabavy Rodriguez tamin'izany vavaka mamy izay. Misaotra be tsaka koa ny ranabavy Ranoroso Elizabeta dia misaotra be dia be an'ny Soky Todinoelina ihany koa tanatin'ny vavaka fanombohana. Dia misaotra na rehetra ny zara fahatsapana, misaotra na rehetra no commentaire, misaotra na rehetra izay tonga niaraka taminay tety. Jesosy amaly fitiana rehetra dia mitombo fahasoavana hatrany ao amin'ny Jesosy Kristy tompony sabata. Raha mbola tsika mirao lany Jesosy ka tahiny tompo venena soa matsara tsika dia sady tahiny tompo koa fity
hitako eto fity dia rapitso zay tsika mionetra manao teny roa ihany nefa niaraka ny teny fanoe dia lavitra tokoa rapitso ary tafaverina rapitaona dia misy fandarana raha tsy zany dia amin'ny rapitsika miona akiradio point radio ande toraka 5.com akiradio point radio ande toraka 5.com fanao meno nonjapeo akiradio misy toteny saika andiny telo amiray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina amiray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo ralina teny tompo taontsika rehetra amen